dia jimbavao afatanteraka kosa indray dia miatrika ny ampahany faharoa amin'ny fanadinana baccalauréat ankehitriny eo ny safidy ny fampianarana teknika. Nizotra tampilaminana tamin'ny akabeny ty andro voalohany tamin'ny fanadinana ity, marina fa nisy ny fepetrany raisin'ireo tompon'andraikitra mba hisoroa ny fanaovana osika. Jimimara Daniela sy Mamira Soanevo mitatitra ny vaovao. Mpiadina manodidina ny 780 no niatrika ny tapany faharoa ny baka teknika ny manerana ny nosy nanomboka tamin'ity alatsinainy farany volana jolay ity. Ho an'ny tetsy amin'ny fanadinana LTC Ampefiloha izay mandray ireo mpiadina teknika amin'ny lalam-piofanana tersiaire dia mpiadina 12 tamin'ireo 5 sy 700 voasoratra anarana no tsy tonga niatrika ny fanadinana tamin'ity andro voalohany ny tapany faharoa ity. Lamina tsara teto amin'ny lycée technique commercial eto Ampefiloha tamin'ity andro ity. Dia deuxième série moa amin'ity semaine ity ny technique. Dia arak'izao hita amin'izao tableau zao moa dia ny nombre candidat 709 dia misy ny absent 12 dia nombre de salle 28 dia azo lazaina fa nandeha amin'ny Tsipriany tsara no ny fandehan'ny resaka examen teto. Ny taranja ekonomia no natrehan'ireo mpiadina tetsy amin'ny LTC Ampefiloha ny maraina teo. Tao amin'ilay nianarana no nivoaka hoy ny ankamaroan'ireo mpiadina na notaninay. Araka ilay efa nomanina zany no mikotra. Isan'ny taranja atahoran'ny mpiadina ihany koa ny comptabilité raha ny nambaran'izy ireo. Inona no nakiaram-bola hoe atahorahorana amin'ny herinandro ity? Eo amin'ilay courriel. Nisy fanatsarana nentina tamin'ity fanadinana 7 sy 4 ity satria misy ny fametrahana ny PV de tentative de fraude isaky ny ivim-panadinana mba ahafahan'ireo mpiadina mitandrina tsy alaim-panahy anatanateraka izany fraude izany.